Ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro satria fantatray sy tsapanay fa vaovao isa-maraina ny famondram-ponao ary ahatranao aminay hatramin'ny taranaka mifandimby ny fitiavanao. Andriamanitra mahatoa ny teny fikasanao izany ary dia hitanay mivantana miatra amin'ny fiainanay isan'andro. Koa dia irainay sy ankalazainay ny anaranao. Ry Andriamanitra tsy toa izay efa tianay hatramin'ny voalohany ka tianay ho mandrakizay. Raha hamaky sy hiaino ny teninao ary izay ankehitriny, ilay teninao no mahavelona anay, ilay teninao no mahatoy izao anay koa angatanay indrindra, eny irinay ny fanahy masina, anazava ny teninao aty anatinay, ivelomanay araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Salamo faha 620, ny andininy faha 8 hatramin'ny andininy faha 12. Salamo faha 620, ny andininy faha 8 hatramin'ny faha 12 no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity indray ry havana. Dia vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: misaoran'Andriamanitsika ry firenena, asan-drato ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozozo. Fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny meny, efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandray ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ity mofinaina ity dia maneho amintsika fa tsy ilozan'olana ny mino. Misy andihana fizahan-toetra, mitambatambatra, miverimerina, mahazo ny mino. Eo anatrehan'ireny rehetra ireny, Davida mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity salamo ity dia tianeo fa mba niara an'ireny fahoriana sy fizahan-toetra olana samihafa ireny koa ny tenany, kanefa te hizara amintsika mpiaino ny salamo rehetra izy, ny mbola mampijoro sy mampitoetra ny mino ihany, na dia eo aza ny fizahan-toetra. Dia ro jerentsika ry havana, ny mampijoro sy mampitoetra ny mino eo anatrehan'ny fizahan-toetra dia satria Andriamanitra no mizaha toetra azy. Mijoro sy mitoetra mandrakariva ny mino, na dia eo aza ny fizahan-toetra, satria Andriamanitra no mizaha toetra azy. Parany andininy faha 10 fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny meny. Eto dia aseho fa Andriamanitra mizaha toetra Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra mihitsy araka izany ny fizahan-toetra mahazo ny mpino. Fizahan-toetra izay mikatsaka
ny hanamafy ny finoan'ny mpino, fizaham-toetra zay mikatsaka ny amin'izay hampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka hampijoro ny tongotsika tsy hangozozo araka ny andininy fahasivy. Eto ry havana dia tsara ny afantarantsika ny mampiavaka ny fizaham-toetra sy ny fakapanahy. Eto dia mazava fa Andriamanitra no mizaha toetra, raha toa hitantsika kosa fa ny devoly no maka fanahy. Raha mijeritsika ny nakany devoly fanahin' Jesosy any amin'ny Matio 4. Andriamanitra mizaha toetra dia Andriamanitra mikatsaka ny fahatsarana eo aminy, fa ny devoly izay maka fanahy kosa dia tsy manao afa-tsy manimba, tsy manao afa-tsy mamotika ny fiainany zanak'olombelona. Eny, mikatsaka izay hahavery azy aza no tanjon'ny devoly. Fa nen'Andriamanitra kosa ry havana dia anisany fitezana na fanabeazana nataon'Andriamanitra eo amin'ny mino ny fizaham-toetra hanamafy ny finoany sy hampiorina izany azy. Zany toetra ny mino mba hiorina tsara, hiorina mafy amin'ny finoany. Arak'izany azo ambara fa ny mahampino dia satria zahan'Andriamanitra toetra izy. Haitsika tsara ny fizaham-toetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida mpanao salamo, izay niatrika fisedrana sy olana maro samihafa teo amin'ny fiainana. Hitantsika tsara ny fizaham-toetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba mpanompon'Andriamanitra, fa tamin'ireny rehetra ireny dia tsy nanota tamin'Andriamanitra Joba. Ary fizaham-toetra toy izany koa nataon'Andriamanitra eo amin'ny mino rehetra, mba ahatsapany mino fa manadio ny mino Andriamanitra, manohana ny mino Andriamanitra, manefy ny mino Andriamanitra amin'ny fizaham-toetra izay ataony. Eto anie ry havana, raha miteny ny soratra masina fa mizaha toetra antsika Andriamanitra, dia midika izany fa Andriamanitra mandray andraikitra eo amin'ny olona izy. Koa raha Andriamanitra no mandray andraikitra na toinona olana, na toinona fizaham-toetra, dia mijoro sy mitoetra mandrakariva amin'ny finoanany mino, satria miandany aminy Andriamanitra. Fa zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe ny mampijoro ny mino eo anatrehan'ny fizaham-toetra dia satria ny fizaham-toetra dia mitondra ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Ny mampijoro ny mino eo anatrehan'ny fizaham-toetra dia satria ny fizaham-toetra dia mitondra amin'ny fitahiana mahatretrika. Izany manokana ohatra no anambarany 2:12 hoe efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Ny afo sy ny rano izay toerana fipetrahan'ny ratsy, fipetrahan'ny devoly raha ny fotom-pisainana jiosy, toerana fipetrahan'ny satana. Ka raha toa ka viravirain'ny satana ny fiainany mino, dia Andriamanitra kosa mitondra azy hiala ao anatin'izany, ho any amin'ny fitahiana mahatretrika
dia ilay fiainana mandrakizay ho any amin'ny famonjena. Ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny mino izany dia lalana anankiray hisintomana ny olona mba ho tonga any amin'ny famonjen'Andriamanitra izy. Eto misy dikany maro ny fizahan-toetra izay anambarana. Ao ny fizahan-toetra tahaka ny fanadiovana volafotsy, ahitana izay tena volafotsy. Ny fizahan-toetra miseho amin'ny endrika fandrika na eta mavesatra, ahitana izay tena mafy tokoa. Ny fizahan-toetra izay hitantsika amin'ny endrika fanitsakitsahana sa efa nanitsaka nampandeha olona hanitsaka ny lohanay ianao, ahitana ny tena fanetretena ny mpino. Ary eto aza ny fizahan-toetra miseho amin'ny endrika ny afo sy ny rano mba hitondrana ny mpino hivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, tsy manaonao foana Andriamanitra, fa matoa Andriamanitra mizaha toetra ny mpino dia manomana fitahiana, manomana fiainana tsara lavitra noho ny amin'izay hatrehany izy. Izany no hitantsika any amin'ny bokin'ny Jakoba toko voalohany ny 12 dia ilazany Jakoba fa sambatra ny olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia handray ny satro-boninahitra fiainana. Ilay satro-boninahitra fiainana izany ilay fitahiana mahatretrika izay ambara ny tenin'Andriamanitra eto. Arak'izany rehavako malala, mampirisika antsika mandrakariva ny soratra masina, arak'izay hitantsika any amin'ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe tany mafy izay ananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao, ary aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homenanao ny satro-boninahitra ny fiainana. Andriamanitra mizaha toetra antsika mantsy dia Andriamanitra mitondra antsika ho amin'ny fitahiana mahatretrika, Andriamanitra mampandresy antsika, Andriamanitra izay mitantana antsika ka tsy mamela antsika ho irery mandrakariva. Misy lalana mandrakariva hitondran'Andriamanitra ny mino rehavako malala, ary tafiditra ao anatin'izany ny lalam-pamonjena ho an'izao tontolo izao, indrindra ny lalam-pamonjena ho an'ny mino sy matoky an'ny Tompo dia izy Andriamanitra no mitantana hiditra ho any amin'izany lalan'ny famonjena izany. Matoa Andriamanitra mizaha toetra antsika arak'izany dia satria te hamonjy antsika izy, te hampandova antsika ny fiainana izy, te hanome fitahiana mahatretrika ho antsika izy. Ety mpamaranana rehavako malala dia izao no fean'ny tenin'Andriamanitra: tsy maintsy zaha toetra ny mino, kanefa reny fizahan toetra ny mino reny dia tsy mampihemotra na ampitanondrika na satria misy anenenana ary akory, satria Andriamanitra no manao azy. Ilay Andriamanitra malala ny hevitra hiverana antsika dia hitondra fiadanana fahatsolosa. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Andriamanitra noho ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao, ilay Andriamanitra mihevitra anay, mikarakara sy mandray andraikitra ny aminay, ka mahatonga anao hizaha toetra ny finoanay, manome antoka ny mandrakizay ho anay tsiraray avy. Misaotra anao izay Tompo, satria fantatray fa asanao Andriamanitra mahadiodio ny famonjena ary omenao anjara ho amin'izany izahay. Ankehitriny izahay dia mitondra ambavaka manokana Tompo, ny mpino zaha toetra eo anatrehan'ny fahoriana sy ny loza samihafa izay manjoa azy. Mivavaka izahay mba ianao Andriamanitra mihitsy
no haneho ny fiarovanao ka hampijoro ny mino na inona mahazo azy. Ankininay sy apetrakay ampelantananao Jesoa ny mombanay rehetra. Enao ane hitantananay hamakivaky izao herinandro vaovao izay diavinay izao indray. Ombany fahasoavanao Tompo ny fiainan'ny tsiraray avy, isa tokantrano, isa ambatan'olona, izay rehetra mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Angatahanay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny finoana izany vavaka izany. Amen.